Ny mety ho toetry ny andro ny an-dranomasina ny zoma 2 janoary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 7 janoary 2024 amin'ny 9 maraina. Mila tohizana hatrany ny fahamailona ho anareo mpampiasa ranomasina na tsy misy aza ny filazana fampitandremana. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap-d'Ambre hatrany Capeste, anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja ranomasina, Avon'ny Onja 2,2 metatra. Capeste hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona Mahalana, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 1 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana mitsitokotoko mety ho lalovan'orana tandrifin-drahona indraindray, ho avy faritra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolagnaro, adiny Mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 1,5 metatra, hahatratra 2 metatra manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana tandrifin-drahona vitsy, ho avy avaratra somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray, Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, izy tafiotra ary ahirin'ny ranomasina rehefa ao anaty oram-baratra. Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anoram-baratra, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja na Anonjabe ny ranomasina, Avon'ny Onja 2 hatramin'ny 1,4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anoram-baratra, ho avy avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, adiny Mpanonja ranomasina, Avon'ny Onja 8,5 hatramin'ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny Mpanonja ny ranomasina, Avon'ny Onja 8,4 hatramin'ny 8,4 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, anorana tandrifin-drahona mety araikotrika indraindray, iovaova fitsoka ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, itoetra ho avy atsimo Atsinanana kosa manakaiky ny Cap-d'Ambre ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, ho tony na adiny Mpanonja ranomasina, Avon'ny Onja ho latsaky ny 8,8 metatra.